Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Fanontaniana maro no apetraka mimponina amin'izao fotoana tsy mahoantoerana amin'ny PDS an'Antananarivo renivohitra izao. Isan'izany hoe hopitehana ve Antananarivo satria tsy mifidy hiromara. Mitombo isan'andro mipirofo azo hitarafana fa tsy manana paikady mazava, amingorana ny kolokolo mpitondra fanjakana. Fisehoana ivelany mahamaika hoy ny mpanao politika mikasika ny fidinana ifotony nataony Andry Rajoelina Tianyvato. Nzotra mpilaminana ny fanadina mpanjakana bakaloriata amin'ny ankapobeny. Na izany aza, misy hatrany ireo sarona tamin'ny fraude sy ny maro hafa izay efa tonga hatramin'ny fampiasana teknolojia moderna. Voafonja misy 520 no natao famorana maimaimpona tao amin'ny Fonjabeny Toliara. Hetsika izay no karakarain'ny fikambanana Angaed sarefa nazo fahazondalana avy amin'ny tompon'andraikitra. Naneo ny fahavononan'ireo mpikarakara amin'izao ankatoko ny fisokafan'izao Jeux Olympiques any Paris izao. Bizany tany manodidina 520 tapitrisa no andrasana, ary isany natao laram-pamena ny fandriam-pahalemana. Ny antsiprian'izay. Mgadondrainy amin'ny valoralina fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny vita lavitra kolo fatena ny araba tombo klasy tombo vavy. Manasanao ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Matoa an-dahatsoratra vitrany nondeha nokafatsika ny fiarana amin'ity alay ity. Fanontaniana maro no apetraka ny ponina amin'izao fotoana tsy mahoantoerana amin'ny PDS an'Antananarivo renivohitra izao. Isan'izany no hoe hopitehana ve Antananarivo renivohitra satria tsy nifidy hiromara. Antananarivo izay tsy mbola voatendry ihany koa ny lefitra voaloso faharoany PDS amin'izao fotoana izao. Matoa an-dahatsoratra Gaëtan Andriatsilavo. Ny voalohany volana Martsa 2024 lasa teo no namoaka tidi-pitondrana nanendry ny loholona ramanambitana Risara ho filohan'ny delegationina manokana na PDS n'Antananarivo ny ministeran'ny atitany. Fanontaniana maro no apetraky ny olo-pirenena amin'izao fotoana mikasika io PDS n'Antananarivo renivohitra io. Raha ny vaovao tamin'ny gazety mpivoaka isan'andro, nisy fotoana ny tsabo-tena tany ivelany ny PDS. Tsy mbola fantatra mazava kosa ny aretina nahazo azy ka tsy maintsy ny tsabo-tena tany ivelany. Nandeha ihany koa ny feo ankilan'izay fa nametra-pialana io PDS Antananarivo renivohitra io. Fa nehokevitra izay nitosony ny sekretera jeneraly ny commune ka nanamafisany fa tsy nametra-pialana izany ny PDS fa mamitahiraka any ivelany amin'izao fotoana. Vao omaly, naneho hevitra ihany koa ny mpanolotsain'ny commune Toavina Ralambomahay ka nilaza fa tsy fantatra mazava hoe aiza marina ny PDS n'Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana. Nandritra ny 3 andro izy, tsy tonga nanatrika ny fivorian'ny mpanolotsaina ny PDS ary tsy nisy fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny ma eo na tsy ma eto an-toerana azy. Ny mahazatra nefa dia ny PDS no manokatra amin'ny fomba ofisialy ny fivorian'ny mpanolotsain'ny commune izay nitanterahana nandritra ny 3 andro io. Fanampin'izay, tsy nanatrika ny fametrahana ny samboady ireo solombavambahoaka hiromara tao Soarano ihany koa ny PDS ny Antananarivo. Ny mampitaraina ireo mpanolotsaina sasany amin'ny otranga tsy maha-eo an-toerana ny PDS io dia ny hoe tsy misy ny mangarahara amin'ny fitantanana ny commune. Amin'ny mahatsy eo ny PDS ihany koa tsy misy mandeha amin'izay laony ny zavatra rehetra eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana. Mikatso tanteraka ny raharaha rehetra eo anivon'ny commune. Ny commune Antananarivo renivohitra izay tsy misy lefitra voalohany sy lefitra faharoa araka ny voalazan'ny lalàna. Anika ny sekretera jeneraly ny commune Ramatokola Michel Nala Andrianambony no misolo tena ny PDS. Voalaza nandritra ny fanendrenan'ny PDS ny voalohany volana Martsa lasa teo anefa fa ho amin'ny fotoana manaraka ny fanendrena ireo izay ho lefitry ny PDS ka hatramin'ny androany tsy nisy izay fanendrena izay. Ny lefitra voalohany sy ny faharoa izay tendren'ny ministeran'ny atitany ho arifanina amin'ny PDS ka anaraka nitsakany sy andavany ny lalàna velona amin'ny maha olombotendry io PDS io.
Ny fanontaniana petraka ny maro manoloana izany dia ny hoe hopotehana ve Antananarivo renivohitra satria tsy nifidy ny Irmar araka ireny vokatra ny fifidianana solombavambahoaka farany teo ireny. Noporifoin'ny mponina Antananarivo mantsy fa mendany makany amin'ny fanoherana ny maro anisa. Angatahany ireo mpanolotsaina, angatahany ireo olona maro ihany koa sy ny mponina Antananarivo mba olom-boafito no hipetraka amin'izay filoalefitra voalohany sy faharoa ny PDS na Antananarivo izay. Ny fanontaniana petraka ny maro manoloana izany dia ny hoe hopotehana ve Antananarivo renivohitra satria tsy nifidy ny Irmar araka ireny vokatry ny fifidianana solombavambahoaka farany teo ireny. Raha tsy ilaza fa tsy ny fikarakarana sy ny fandaminana ny tanàna manoloana ireo fiparitahan'ny fako, ny fifamoivoizana, ny tsena sy ny sisa. Ahoana ihany koa ireo antota taratasy fampandehanan-draharaha mila nisonisy ny fankatoavan'ny mpitantana ny tanàna. Ary ny tena goavana dia ny fametrahana ilay fitantanana mangarahara ka tokony ho nanatrika ilay fivoriana tera-potoan'ny filan-kevitra munisipaly no tanterahana nandritra ny 3 andro. Fifandrifian-javatra ve ny tsy mahita ny toerana ny PDS na Antananarivo renivohitra sy ny tsy nanatrehana ireo solombavambahoaka Irmar ireo fametrahana samboady teny Soarano? Inona ihany koa no antony natonga ireo solombavambahoaka sasany ka tsy ho isan'ireo nametrahana samboady teny Soarano? Raha ny zava-misy mantsy, solombavambahoaka misa 7 voafidy teto amin'ny faritanana Antananarivo avy amin'ny faritra Analamanga, Itasy ary Bongolava no nametrahana samboady tamin'ny fomba ofisialy. Tsy tonga tena toerana kosa ny solombavambahoaka Irmar voafidy tao amin'ny boriboritany faharoa Lanto Rakotomanga. Ny solombavambahoaka Irmar Naivo Raoldinina voafidy tao amin'ny boriboritany fahadimy. Andry Ratsivahiny solombavambahoaka Irmar voafidy tao Atsimondrano. Ny solombavambahoaka Irmar Joni Rakotoarso voafidy tao Ambohidratrimo ary ny solombavambahoaka Irmar voafidy tao Miarinarivo. Fanontaniana mila petraka avokoa ireny nentina tao anatiny matoan-datsoratra ireny manoloana ny olana samihafa iainan'ny mponina Antananarivo renivohitra amin'izao fotoan'izao toa ny resaka fivangongony fako etsy sy roa. Fa mitombo isan'andro ny porofo azo hitarafana fa tsy manana paikady mazava amigorana ny kolokolo ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoan'izao. Fisehoana ivelany mamaika fa tsy ny anafoana tanteraka ny kolikoly. Hoy ny mpanao politika sy ny mpamakafaka fiainam-pirenena tamin'ity androany ity mikasika ny fidinany fotony nataony Andry Rajoelina teny amin'ny serana mpiara-manidina iraisam-pirenena Ivato Christian Diby. Fietsika inina atao hanodikodonana ny saim-bahoaka ny any mpitondra fanjakana fa tsy misy ny paikady mazava amigorana ny kolikoly eto amin'ny firenena raha ny mikasika ny fidinana ifotony nataony Andry Rajoelina teny amin'ny serana mpiara-manidina iraisam-pirenena teny Ivato ny alarobia lasa teo. Hoy ny teo anivy ny cellule de crise divo Madagasikara androany. Tsy vaovaoan'ny malagasy intsony noho izy ny fampanantenana pokaty sy ny famotana saim-bahoaka ataony ity fitondrana ity izay tsy tanteraka ny ankamaroany hatramin'ny androany. Ny zava-misy ataoko fa malagasy ngesana dia leo ny sinema ataony Rajoelina. Ny antony dia tsotra 73 kilo d'or tamin'ny 2021. Ny 46 kilo d'or tsy hita popoka tamin'ny Andriamatoa Tsay Christian intérim ny ministre ny mine. Raha tsy resaka ny famoahana ny zavaboary ny arena ny Madagasikara tany Thaïlande, ny bois de rose tany Thaïlande. Amiko zany tsy reraka mihitsy Andriamatoa Rajoelina manao sinema vahoaka malagasy izay efa tofoka raha ny toe-java-misy eto amin'ny firenena zany amin'izao fotoan'izao. Ka amiko tsy amin'ny alalana fihetsika toereny atao hoe mitondra fanjakana ka hiady amin'ny kolikoly. Ny fisian'ireo tsy maty manota no mampirongatra ny kolikoly. Eo anivy ny ity serana mpiara-manidina iraisam-pirenena eny Ivato ity, ho kosa ny mpamakafaka fiainam-pirenena. Tokony hampiarina ny mangarahara amin'ny fitantanana fa ihany koa apetraka ny fitsinjaram-pahefana tena izy ahafahana miady amin'izay kolikoly izay ho hatrany ny fanazavana. Ny décentralisation efa hatry ela no raha resahana ary ny firenentsika averiko foana fa mbola lehibe lavitra ny Frantsa. Ny décentralisation azy mety ny antsika nefa ny zavatra misy eto amin'ny firenena décentralisena daholo eny amin'ny fiadidinan'ny république.
zay foana ny resaka rehetra mandeha foana hoe hitanareo reny hoe rehefa misy zavatra fangatahana zany de ny fiadidinan'ny république misy décision mivoaka de ny fiadidinan'ny fa tsy mipetraka marina fa be ny mpananareo pahefana fa eo ny mila apetraka misy le resaka tolérance zéro eo le rafitra ny fatokisana an'le rafitra ka rehefa tsy mavita le rafitra am'ireny resaka kolokolo rehefa tsy mavita reny resaka am'y resaka rafitra fandriam-pahalemana reny de soloy izy ka rehefa tsy mavita ny asan'zay olona eo de soloy aloha satria tsy maintsy ahita olona tsara foana ianao ankilany misy ny anarana tompona ndraikitra roa voatonona matetika amin'ny resaka kolikoly eo anivy ity seranam-piaramanidina enivaty ity ka naovan'ny fanjakana fanadihadiana manokana amin'izao fotoana araka ny tatitry ny filakevitry ny minisitra omaly andrasana araka izany izay mety ho valin'ny fanadihadiana sy ny fanasaziana araka ny tokony ho izy tsy misy anavahana ireo zay tratra tamin'izany andrasana ihany koa na isy vokany na hijanona ho kabary ambola tabatra fotsiny ihany ireo fepetra raisin'ny fanjakana eo anatrehan'izay famongorana ny kolikoly eo anivy ny ity seranam-piaramanidina ity izay miverina mahazo vahana ihany koa ny fahatapahan-jiro lavareny raha ny eto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao fotoana izao tafiakatra ora efatra hatramin'ny ora enina ny fahatapahana saingy tsy miova fa vao maika mitombo ny faktura ny jirama onimponina nanaovana fanadihadiana raha ny fanazavana farany avy amin'ny jirama ankilan'izay amin'ny fahasarotany fitaterana amin'ny menaka mavesatra amin'ny lalam-pirenena faharoa no isan'ny fototry ny olana amin'izao fotoana izao izay tsy maintsy rosoana amin'ny fahatapahan-jiro mifandimby indrindra ho an'ny tambazotra iraisana eto Antananarivo na ny RIA manjavozavatra amin'ny androany ny vahaolana raisin'ny mpitondra fanjakana manoloana ny famanany olana ny fahatapahan-jiro eto Madagasikara amin'izao fotoana izao tsy misy izay tsy mikaikaiky ireo mponina eto Antananarivo sy ny manodidina vokatra izay fitombon'ny ora tsy sy ny jiro izay maha-olo-pirenena zany amin'le fahatapahan-jiro zany dia tena ohatrany hoe mijaly sahirana amin'ny vahoaka amin'ny fahatapahan-jiro satria raha misy mba hoe fampanantenana zany amin'ny jiro maro samihafa dia hoe mba tsy ho tapaka tsony ny jiro tsy ho sahirana vahoaka nefa andrasana foana isan'andro ary hitanao fa ny jiro zany amin'ny olona rehetra dia maro mpampiasa jiro ny orinasa isan-karazany velona amin'izany hoe herin-jiro zany herinaratra zany ka raha ny tena marina zany tokony mba ezana zany ampitondra zany le fisian'ny jiro mba tsy ho tapatapaka mba hiaina ny vahoaka mba hiadana sofinaritra ny vahoaka fahatapahan-jiro zany tsy ava amin'ny vahoaka aloha zany raha nataon'izay mpitondra teo aloha ihany antany izay mpitondra teo aloha fa tompona andraikitra daholo zay teo aloha teo izay teo aloha zany tsy mbola nametraka vahaolana matotra mihitsy amin'ilay izy satria atao fitadiavam-bola le resaka énergie eto Madagasikara eo koa tsy isy mpanambola sahita hoe ampiasa volany tonga de aloha fa tsy maintsy ny intérêt ny zay ny tena marina ady problème jirama zany le tsy voata amin'ity taon'ity akory de teo aloha ny eo aloha tsy voafafa ny eo aloha tsy nahita sy vahaolana aza raharotona ny vahoaka anatin'le fahatapahan-jiro zay fotsiny fahatiantoka goavana no ateraka ny fahatapahan-jiro lavareny indrindra ho an'ireo orinasa madinika izay miankin-doha amin'izany ny tsena tsy mandeha ny tombom-barotra miaina hatrany amin'ny 500 nefa ny faktura ny jirama mitombo tsy araka ny fahatapahany ho hatrany ny fanazavana jalo mihitsy aloha amin'le fahatapahan-jiro tantanany adiny ray vao miverina ny jiro ady tamin'ity ohatra ny tena tapatapaka foana zany izy manomboka tena eo amin'ny sivy eo dia ny amin'ny folo sasany izay vao miverina dia ohatr'izay ndray ny arivo adiny ray foana zany vao miverina ny jiro mijaly mihitsy le asa zany amin'ity asa tanana ity zay moa asa tanana fivelomana ohatry zao zany ataonay fa raha akoatran'izay tsy dia misy problème ny asa mihitsy tonga dia mijanona mihitsy le asa amin'le soudure rehefa tsisy courant zay ny tena marina sao dia miandry any mivelona mihitsy nefa le olona koa ndraindray maika amin'le zavatra ataony mba ampiasaina ny tanàna zany ohatra fa tiantoka teraka le izy zao vola tsisy miditra nefa miankina amin'ny daholo fiainana rehetrarehetra dia le zavatra koa manimba le fitaovana koa zany le jiro tapatapaka foana rehefa tapaka izy ndraindray atsasaka adiny ndraindray adiny ray ndraindray tena misy maharitra adiny efatra amin'izao aloha tena miaina mihitsy amin'ny vola miditra zao amin'izao tena miaina any mety 50% mihitsy angamba miaina be mihitsy izy amin'izao vidin'ny jiro tena miakatra foana ny jiro tsy arakaraka le tapaka lisa vao maika miakatra ina ny vidin'ny jiro Taivony tapitra tamin'ny fahafitony volana Jolay lasa teo ny fepitaona nomeny Italia Jeneraly ny orinasa Jirama
fa isian'ny fatapahan-jiro manerana ny faritra maro eto Madagasikara. Roa herinandro adio arina, miamafy ny fatapahana, tsy misy izay tsy mikaikaika ireo mpanjifa. Tsy mifitanisana ny olana tahaka ny tsy fampian'ny solika, ampihodinana ny orinasa jirama sy ny olana ara-teknika no andrasana amin'ireo tompon'andraikitra voakasika, fa ny fijerena vahaolana maharitra ialana amin'izay fatapahan-jiro lavareny izay. Namafisina ny fanaramaso ireo mpianatra nanala ny fanadina mpanjakana bakaloriata amin'ity taona ity. Na izany azy efa nampiasa ireo paikady rehetra hatramin'ny teknôlôjia toy ny chat GPT ireo mpiadina. Nanaovana ny fraude samihafa raha ny fanadihadiana natao amin'ny ankabeny. Lamina nizotra mpanadinana tamin'ireo ivitoeram-panadinana maro. Teto Antananarivo renivohitra nanaovany mpanao gazety fanadihadiana Androany. Fitiny kolona. Misy tamin'ireo lazadina no sarotra tsy mbola fahita nandritra ny taom-pianarana hoy ireo mpiadina taon'ny Sokazy enseignement général. Isany amin'izany taranja matematika sy historio na ho an'ireo série OSE na ireo série littéraire. Velim-panantenana mivokatra tsara ihany ny kilan'ireo mpiadina manoloana izany. Izy aloha zany amin'ny voalohany tsy azo ataoko hoe sarotra ny tsy azo atao hoe mora satria zavatra misy le zavatra tsy apozina dia misy le zavatra napozina ihany dia tsy afaka niteny mihitsy hoe zany hoe sarotra na mora. Ny matematika sy ny fizika ary ny histoire zao ny tena hoe nisy tsy napozina kely. Misy ary le lesona tena mbola tsy nataon'ilay tanam-pianarana mihitsy dia niezaka ihany nefa izay namokana azy. Série OSE aussi. Amin'ny ankapobeny aloha milamina fa nisy sekotratra teo akaikinay resaka hoe amfiry zao. Za zao série A2 dia mora tsy dia izy aloha tsy dia hoe mora be fa mba moramora azo atao ihany. Histoire dia malagasy. Mety hoe hiala sasatra kely aloha fa reraka be saina. Mbola hoentina mbavaka le anglais fa mampitahotra be. Raha ny fahatarana aloha tsy nisy satria niainga aloha tany an-trano zany dia tsy nisy ny fahatarana tao anatin'izay hoe fizotrany examen izay ihany koa dia lama ihany koa tao anatin'izany rehetrarehetra zany tsy nahitana hoe korotana ihany kokoa tao anaty salana dia izany any azy fa ny indrokely foana zany tsy maintsy misy izay no zatra mba ny indrokely matetika moa zany izay misy hoe indraindray misy ny tara dia indraindray manelingelina ny hafa. Raha oharina amin'ny fanadinana andrana ny fanadinana tamin'ity bac ity dia hita fa mitovitovy kely ihany zany hoe nisy famorana ihany zany fa izay zavatra nefa miankina amin'ny fianaran'ny ankizy tsirairay avy lesona ihany fa tsy hoe miankina amin'ny hoe sarotra na mora fa rehefa tsy mianatra izy dia sarotra fa rehefa mianatra izy dia mora. Ny lamina amin'ny ankabeny vozotra ny fanadinana tamin'ity herinandro ity raha nitetsy amin'ny ivitoeram-panadinana Gigi Rabearvelo isanao mafisina manokana ny fiembenana ireo mpianatra noho izy ireo izay mampiasa ny paikady rehetra ahafahana manao fraude tamin'ireo mpiadina miisa 576 miisa 320 no tsy tonga. Tsy nisy ny fanovana ny lazadina nateo aza ny sion-dresaka tamin'ny fisian'ny fuite de sujet teny amin'ny tambazotra ny serasira raha ny fanazavany. Ny olana aloha tsy maintsy misy ary izay hoe madinidinika izay fanezahana ny vahana avokoa. Le izy aloha tsy olana hoe fanombohan'ny lazadina na ohatran'izany fa mety hoe fanadinoana ankizy convocation zavatra madinidinika ohatran'izay. Le izy aloha tsy maintsy hoe misy madinidinika izay tsy hitan'ny masonay tsy azonay lazaina fa nany any amin'ny toilette ary dia efa misy surveillant miandry ny mpianatra ho an'ny mpianatra na mifokasikara na mety hoe mijery sy ohatr'izany satria ny ankizy mivoaka voam-pianarana dia savaina izy hatrany amin'ny capuchon hatrany amin'ny rehetra amafisina fa atao amin'ny lycée Rabearvelo vehivavy dia tsy mahazo milashe volo satria sao dia reny asiany écouteur sy ny sisa dia tena nisoroana zany izay mety ho fakapanahy akany anisan'ny ankizy amin'le atao hoe fraude. Teto amin'ny lycée Rabearvelo aloha dia tsy nampiasa lazadina fiandry izahay fa tena lazadina le efa nomanina iny nampiasaina teto amin'ny lycée Rabearvelo ary tsy nisy mihitsy ny resaka hoe mety hoe resaka fiovaovan'ny sujet tsy nisy mihitsy teto amin'ny lycée Rabearvelo. Na izany tsy karotra ny olana samihafa nandritra iny fanadinana iny hatramin'ny latsinainy lasa teo raha nambaran'ireo mpiadina raha ny resaka ny fanaovan'ny mpanao gazety tamin'ireo mpianatra sasany teto amin'ny ivitoeram-panadinana iray teto andrenivohitra tsy maintsy navoaka ireo mpianatra ary niverina nitra indray tamin'ny andro faharoa ahina ho novaina ny lazadina ho izy ireo izay nijanona ho tsy ambaratelo hiarovana ny momba azy. Sujet diso
dia iny hita le mpianatra satria hoe efa sujet daholo koa le nataonay androany amin'ny stogeo ohatrohatry izay ihany. Io za raha ny tena marina tamin'ny lady ariva dia efa nisy mivoaka ny sujet dia misy fitoetana sisiny izay hoe mivoaka ny sujet ka mivaina le izy la tsy ny marina tena nomboka latsy diso fanatokiana dolona ka dia tsy agn'ny mpianatra dia ny sasany mitondra le kalaky moa filaza ny mpianatra anazy amin'izao mitondra fraude zany dia anavisiany zareo no manatitra an'le anavisiany zareo no mamaky an'le izy dia sasany koa misy mampiasa an'le telefona amin'izao koa misy an'le application hoe ChatGPT dia izay no ampiasainy zareo fa le izy ho neny akatsy no mifohy dia tonga ty izy to dia hovainy zareo Jaivana, miisa 7,374 ny isan'ireo mpiadina baccalauréat manerana ny nosy, mahery ny 7,4 ny mpiadina ao amin'ny enseignement général, raha tokanohy ny fanadinana teknika ireo mpiadina mahery ny 1,000 na amin'ny herinandro avy izao. Raha nilamina araka ny tokony ho izy araka izany ny zotran'ny fanadinana, andrasina ihany koa ny filaminan'ny fivoahan'ny vanim-panadinana araka ny tokony ho izy, tranga izay hita nandritra ny fanadina-mpanjakana BEPC tamin'ny fahadisoan'ny valinivoaka avy amin'ny ministera. Ao anatin'izay tontolo ny fampianarana izay hatrany, nanao antso fanairan'ireo tompon'andraikitra hijery akaiky ny fandraisana azy ireo ho mpiasa mpanjakana ireo mpianatra ny UNS manerana nosy mialoha ny rosoana izy ireo amin'ny dingana lalindalina kokoa raha ny fanambarana tamin'ity androany ity. Ny fandraisana azy ireo ho mpiasa mpanjakana ho an'ny titaon'ity izay tsy ahivana fa foana tao anatin'ny LFR ho an'ny taona 2024 na teti-bola mpanjakana na sy mpanitsina. Daniela Minoarso. Ny taona 2024 ireo mpianatra no nisy fandraisana mpianatra ho mpiasa mpanjakana farany teo anivon'ny École Normale Supérieure na ny ENS manerana nosy. Ho an'ity taona 2024 ity no foanana tao anatin'ny vinavina mpanjakana izay fanaovana recrutement na ny fandraisana mpiasa mpanjakana vaovao izay ankoatra ny concours direct ho an'ireo gendarme, foloalindahy, polisy, pénitentiaire araka ny LFR 2024. Fampiatona fandraisana mpiasa mpanjakana izay miendrika faniliana ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara, antonanairan'ireo mpianatry ny UNS ireo tompon'andraikitra hijery akaiky ny fandraisana azy ireo ho mpiasa mpanjakana. Tena le izy sady tsy nahafa-po no raisina hoe faniliana anay zany fa maninona ny tany amin'ireo ministera ireo no nasiana le recrutement dia naninona taty amin'ny fanabeazam-pirenena tsy nasiana nefa indraindraintsika foana le hoe fanabeazana fototry ny fampandrosoana. Dia eo zany le eo koa zany le tehitady le kalitao-panabeazana sy fampianarana neto Madagasikara dia nefa ilay mpampianatra tokony ho ahatonga le kalitao tsaratsara kokoa raha zany lasa tsirarariana ao anatin'ilay izy. Dia izay mahatonga anay manao an'izao fanairana sy fitarainana izao zany fa maninona ny tsy ampitoviana fa misy fanavakavahana tahaka an'izay. Ary ny tena angatanay taorian'iny fanambarana iny zany hoe tsy misy le recrutement ho an'ity 2024 ity dia tsy misy mba tompon'andraikitra na mpiantso anay mba mifampiresaka hoe izao no antony dia izao no tokony ataontsika. Ary izay moa zany matony rosany tamin'izao fanaovana hoe presse zao dia efa nisy alanenina be dia be nataonay niona tamin'ireo tompon'andraikitra fa tsisy mety mandray anay ireo tompon'andraikitra ireo amin'izao fotoana izao dia alohanay nindroso tamin'izao dingana izao zany. Ankoatra izay, tokony olona mafy afaka manarina ny sehatry ny fanabeazana ka vaindodrara ny fandraisana ireo mpianatra ho mpiasa mpanjakana no tokony handray ny toerana maministry ny fanabeazam-pirenena fa tsy olona motika ny fanabeazana ho hiatrany ireo mpianatra. Angatana ihany koa ny andaminana faran'izay aingana ireo olana tamin'ny recrutement neuf mivaka anisany ao anatin'izany ny deuxième liste sy ny troisième liste izay mbola tsy voalamina hatramin'izao. Angatana etona ihany koa ny jerena akaiky sy anohizana ny mahakasika ny décret izay miresaka momba ny recrutement systématique ho an'ny mpianatra mivoaka amin'ny UNS. Marina fa eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny fototry ny olana tsy mahatateraka azy io amin'izao fotoana izao. Irinay sy takinay ny ananana ministra tena novaindohan-draharaha ny resaka recrutement ho an'ny mpianatra mivoaka avy amin'ny sekoly ambaratonga ambony manofana ho mpampianatra. Aorian' izao antso fanairana sy fitarainana izao dia mananteny izay fa isy ny vahaolana mahafa-po
avy aminareo tompon'andraikitra mahefa rehetra. Manodidina ny 4 arivo eo amin'izao fotoana ireo mpianatry ny UNS andian'ny fafolo manerana ny nosy, tokony hisitraka izay recrutement izay ho anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Ireto farany izay roso amin'ny dingana lalindalina kokoa raha tsy mihaino ny fangatana izy ireo aoriana izao fanambarana izao ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Ijanona anatin'izay tontolo ny fampianarana izay hatranisika nanamafy ny fifanarahan'am-piara-miasa niaraka tamin'ireo manam-pahaizana sy mpikaroka sonono universitény Antananarivo androany. Maro ny fifanakalozana ho azo vokatr'izay ankoatr'io isy ihany koa amin'ny fananganana laboratoire vaovao ny alarany Efson no mitaritra ny antsiprian'izay. Mivoatra hatrany asa fikarohana amin'ny fivaovan'ny toetrandro ka ilaina ny fifanakalozana amin'ireo mpikaroka vahiny raha ny fanazavana ireo mpampianatra mpikaroka eto Madagasikara. No tanteraina androany araka izany ny fifanaovantsony fifanarahan'am-piara-miasa teo amin'ireo mpikaroka sinofa sy ny teo anivon'ny université n'Antananarivo. Raha hoe fanakalozana mpampianatra, fanakalozana mpianatra, izany hoe mpianatra zany afaka hanana boursa andehanana makany Chine. Dia ao koa ny mpampianatra zany afaka mpianatra any a Chine ohatra, mpampianatra avy any Chine koa afaka mampianatra aty amin'ny université Antananarivo. Zay anankiray zay fa misy an'ilay hoe fanaovana laboratoire ihany koa zany ho ataon'ny zareo mba hanatsarana ny laboratoire aty amin'ny université. Zany ao anatin'ny atao hoe 3 taona izy, zany hoe azo avozana foana io zany fa ny zava-dehibe dia manomboka. Satria efa ela zareo nitady an'izay fanaraha-piara-miasa zay ary zao ny zareo sinoa zany no miditra be amin'ny resaka fiarovana ny tontolo ihany eto Madagasikara. Maro ny tombotsoa ho azo amin'ny ity fifanaраhan'am-piara-miasa ity raha ny fanazavana. Tsy hijanona eo amin'ny lafiny fifanakalozana ihany fa hivelatra amin'ny zavatra hafa ihany koa. Zareo zany matoantsika maka ny traikefan'ny zareo ihany koa zany eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, eo amin'ny fikarohana mikasika ny ataontsika hoe ny biby any an-dranomasina na zava-maniry any an-dranomasina zany zareo fa manana traikefa ary manana fitaovana. Dia ny fampiasana ny fitaovana ananan'ny zareo zany ho tombony ho antsika zany amin'ny alalan'ny fananganana ny laboratoire ety amin'ny université. Ankoatra ny fifanaovantsony fifanarahan'am-piara-miasa, nisy ihany koa androany ny famelabelarana sy ny fampahafantarana ny fikarohana nataon'ireo mpampianatra mpikaroka eny amin'ny université n'Antananarivo. Niena ny asandalo sy ny tsy fandriam-pahalemana raha vao nisokatra kariera Vatsarobidy tao amin'ny commune Maripaiky hono be ny tanàna any commune izay efa verombo manodidina ny 2 alina tao anatiny 5 taona farany ka eto Andriatsilavo. Manodidina ny 2 volana izay no vaky ny kariera fitrandrahana Vatsarobidy, Ruby sy Safira ao amin'ny sahan'ny Maromagniry, sahabo 50 kilometatra atsinanan'ny commune ambanivohitry Maripaiky, district ny Vohibe, faritra Iorombe. Mpitrandraka narivony maro avy amin'ny lafivalon'ny nosy no tonga any toerana amin'izao fotoana. Efa mitoby ao Maripaiky sy any Avondrozo ihany koa ireo teratany vahiny mpividy vato sarobidy. Manamafy orina ny sehatry ny fandriam-pahalemana any amin'ny faritra manodidina ny fisian'io kariera io, hoy ny ben'ny tanàna ao Maripaiky, satria mampiova fo ireo dahalo. Raha ny fanazavana, omby mihoatra ny 2 alina no jifain'ny andian-dahalo mahery vaika tany an-toerana tao anatiny 5 taona. Niara-ny fahairano tanteraka ny mponina ka tsy afaka hanamboly. Ny commune nefa no sompotra mamatsy ny faritra Tsimotsinanana iny. Araka izany, angatahana ny tsy anakatonana io kariera io, hoy hatrany ity ben'ny tanàna ity. Sokatra rehetrarehetra na fitadiavam-bola, na ady kariera, mahazo vato, mahazo vola, na portera, na resaky varitra, dia samy mahazo zay tokony ho azo aby. Tanatiny 5 taona tato amin'ny commune ny Maripaiky dia ao amin'ny 2 alina mahery very no ny resaky sy fandriam-pahalema. Ka raha ohatra akatigny ve io kariera io, hirongatsy koa ny resaky sy fandriam-pahalema, dia zaly zahay ety amin'ny commune ny Maripaiky. Hatra amin'izay nitondrako zay, taoko angamba fa nilamindamina tato amin'ny commune ny Maripaiky noho ny firesa-miasa ny fokon'olo. Iaran'ina fokon'olo, mpitondra, mpitandro filaminana, tokotelo mamasana andro. Ny raviny izay dia resaky halasy ao amin'izay, sy resaky alaboty. Zao ny kariera vaky, ka dia magnamafy ny fangatagny amin'sika mpitondra fanjakana, za ben'ny tanàna eto Maripaiky, mba
hanokatra an'io karera io mba tsy hagnakatogna an'io karera io satria mizaly be ny vahoaka raha ohatra akatogna io karera. Raha iverenana ao anaty sahany tany fotsy sy karobato no misy io karera io ka tsy mety amin'ny fambolem-bary any an-toerana. Sivana volamena no natao tamin'ny toerana io hatrin'ny ela ary izao nahitana vato sarobidy izao indray. No amafisin'izy ireo ihany koa fa lavitra ny faritra Lavoaro na ny aire protégé ny toerana misy io karera vaky io. Ahina ny verenany Asandahalo sy ny tsy fandriam-pahalemana indray raha misy ny fanakatonana io karera io ho iatrany ireo ampanjaka Dinabe sy ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Dia izay ihany koa no hoentsika misendry vetivety ao anaty doka fohy. Mbola maro mifanadiadiana sy vao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Santiona ny famorana fa obea natao ireo voafonja miisa 520 tany amin'ny fonja ny Toliara io ihany koa ny trangam-piarahamonina mahakasikana lehilahy iray matin'ny polisy ny FIP miisa 3 teny Andavamamba teny. Aza misaraka aminay rehefa avy eo no anarahantsika ny antsiprian'izay. Reco Tour 2024 concert afamisy ao amin'ny La Balançoire Rivandry ny alakamisy voalohany aogositra amin'ny 7 alina tapakila 3 alina hatramin'ny 4 alina ariary. Azonao jifaina ao amin'ny QG Reco Antaninandro na ao amin'ny page Facebook Reco Band na koa miantsony laharana 034 05 014 58 ka afaka nateranay tapakila ianao. Reco en concert ao amin'ny La Balançoire Rivandry ny alakamisy voalohany aogositra amin'ny 7 alina. Sponsor officiel Alliance Telma. Sponsor Gold, Fresh. Partenaire, Aira Studio, Kaja. Un événement Studio 58. Professionnel ou particulier, découvrez la colle Févicol SH. Avec la colle Févicol SH, donnez la solution idéale pour la menuiserie au collage artisanal. Il vous suffit d'appliquer une petite quantité de colle Févicol SH et le tour est joué. En quelques instants, la colle Févicol SH crée une liaison puissante grâce à sa qualité et dure dans le temps. Que ce soit pour vos meubles, sols ou tout objet en bois, Févicol SH est ce qu'il vous faut. Disponible en 125 grammes, 250 grammes, 1 kg, 5 kg, 20 kg et 50 kg. Colle Févicol SH pour un bois plus solide et plus fiable. Andao arifety amin'ny vokatra Star e! Goavana be ho ihany fihenam-bidy amin'ireo zava-pisotro Star. Arivo ariary monja ny tavoahangy vera kely, 3 ariary kosa ny lehibe. Ny tavoahangy plastika kosa 510 ariary ny kely, ary 4 ariary fotsiny ny lehibe. Tolotra manankery amin'ireto vokatra voatanisa ireto: Caprice, World Cola, Yuzu ary Tonic. Mamena ny arabatrany tombokilasy tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Misokatra ny fifananana média air protégé andiany faharoa izay iarahana amin'ny Fondation des Aires Protégées de Madagascar. Tanjona ny anatanterahana fanadiadiana ifotony miompana amin'ny fiarovana ny valan-javaboary sy ny zava-mananaina eto amintsika amin'izao fotoana izao. Misa enindreo fanadiadiana avy amin'ireo mpanao gazety antsary sy antsoratra manerina nosy hosingianina manokana azony avatsy. Mitetina 5 hetsy sy 3 tapitrisa ariary ao anatin'izay. Natao izany amolavolana ny fanadiadiana manome vandro mpiaro sy mpiantsehatra amin'ny tontolo iainana eny fotony. Iara-miasa mitetika savarona sy ny RDR ny reo mampisaina mada andao arahantsika ny fanampanazavana. Ie, natonga anay ny safidy hoe faritra rovana tohanan'ny FPBM dia satria ahafahanay mafantatra mialoha hoe inona no afaka anohanana ny mpanao gazety ho eny an-toerana. Mifampiresaka amin'ilay tompona andraikitra eny an-toerana zany zahay hoe aiza misy jiro raha te hi-charge caméra izy na telefôna nanaovana an'ilay izy. Tsy afaka manao an'izay zahay raha ohatra ny mbola tsy tena miara-miasa aminay akaiky ilay faritra rovana. Zay mahatonga ny hoe faritra rovana tohanan'ny FPBM mba ahafahanay mampafantatra an'izy ireo koa hoe ho any an-toerana ilay mpanao gazety sy ahafahana manady mialoha hoe manahoana ny lalana makany, inona ny ilainy, manahoana ny fotoana, tsara ve ny andro sy ny zavatra rehetra ilainy alohan'ny andehanany eny an-toerana. Ka zay mafeno ny taratasy rehetra ilaina aloha izy.
rehefa feno ny taratasiny rehetrarehetra dia azo raisina ho candidat izy zany. Avy eo anjara mpitsara no mitsara an'le taratasy rehetra voaray le dossier zany. Manambahiny ny sampana fampalalam-bavao amin'ity ala ity dia tsy iza fa tsota mpanakanto tsy izy oviana maro tsony raha eto amintsika nay zany ho an'ny kely na ny lehibe ihany koa miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Misy ny sehogoavana izay karakarainareo ny urbanina mody ny sabotsy ho avy zao. Manahoana sy manahoana mahakasika an'io seho io tsota? Faly miaraba ny mpanaraka ny fampalalam-bavao amin'ity arivo ity dia miaraba ny iva ihany koa. Urban Mood zay ny anaran'le hetsika karakarain'ny Gazploit izy io. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fahafolo taonan'izany Gazploit zany ihany koa le izy dia anisan'ny fety goavana ho atao amin'ity vita-baka. Fa 7 zany hoe ny sabotsy ho avy zao 7 ny volana Jolay ao amin'ny kasika PK0 en Sainte Madarella Etsoara. Ao anatin'izay fanamariana ny fahafolo taona ny Gazploit zay isan'ny ataoko hoe sehogoavana zany no mety hitranga amin'io 7 ny volana Jolay ho avy zao io. Mety misafiry ny mpanakanto handray anjara mandritra an'io sehogoavana io ary mety haharitra firina io ihany koa ny seho zany ho tanterahana ao anatin'izay. Ny seho manomboka amin'ny 2 sasany. Dia misy mpanakanto 4 be zao mpanakanto avy ao amin'ny Gazploit zany hoe Yagrady misy an'ny Tsota dia misy mpanakanto 2 namana ihany koa nasaina manokana misy an'ny ALP ao anatin'ny gadona rapy izy io dia misy an'ny Trisia. Zay ny mpanakanto fa ny tena ampiavaka ny seho misy Fontselaine ao misy ny fifantenana natao zany dia ao no anaovana ny dingana famaranana amin'ny fotoana io ny seho indray mandritry ny atiny 3 tsy ferana ny mihoatra fa sy fahafapotsika ao ngambana. Manahoana sy manahoana ary ny mahakasika ny tapakila zay am'izao andro vitsy alohany fa 17 ny volana Jolay zao mety mino zay fa efa maro ihany koa ny lina sy mety hazakazaka avy hatrany vantany mahafantatra ny fanazavana etonao ato anatin'ny fampalalam-bavao. Ny tapakila ny famandrihan-toerana ngamba no somary efa vitsy kely sisa fa ny eo amin'ny tapakila tsotra dia azo mbola tsy faina tsara eny amin'ny lasikara Mahamasina ary ao amin'ny Ticket Place dia ny atoerana moa zany mazava ho azy mbola misy fa tongava aloha zay fotsiny angamba ny tena afatra goavana hoe tongava aloha amin'ny 12 nareo dia efa afaka miditra ao an-toerana. Mpanakanto isan'ny sanga maro ao anatin'ny tontolo ny gadona rapy ny hira zany mandritra ny fotoana io eto ary mifanetananao ho an'ireo olona mety lina sy mpankafy an'izay ataoko hoe gadon'izay ihany ve ny antsonareo amin'ity sa hoe tena miantso ny rehetra ianao tsika koa ao anatin'izay hoe fanamariana ny resaka manalazy vita-baka moa zany fa avitany ny fanadina mpanjakan'izay tsota. Ie na makabaka ianao na tsy makabaka asaina daholo tsika rehetrarehetra ho avy ao amin'ny kasika PK0 en Sainte Madarella Etsoarano Urban Mood anasana manokana ny mpakafy Gazploit zany hoe ny seho ataonay dia seho hira nafatarana anay manokana ireny daholo no ataonay ao dia anasana anareo le izy dia tongava maro zay ihany angamba ny azoko tenenina fa manome fotoana antsika amin'ny sabotsy ho avy zao misaotra tompo. Amin'ny sabotsy zao zany zay Urban Mood zay ankasitrahany ianao tsota fa ny ampitsony io zany hoe ny alady ho avy zao ihany koa no tanterahana ny seho lehibe revirevy mody masoandro andihan'ny faharoa eny amin'ny CCI Ivato hiavaka ny fankalazana amin'ity taona ity ary maro ihany koa ny hetsika sy ny tolotra omeny ireo olona rehetra tonga eny an-toeran'ny alarany avy La vera de musara, la cimma mtenda, la cicitara, la cimma msuka, la cifarara. Fanta la vera de musara, la cimma mtenda, la cicitara, la cimma msuka, la cifarara. Andro sisa no isaina dia higadona ilay fotoan-dehibe anatanterahana ny revirevy mody masoandro izay ontanterahina ny alahady ho avy izao eny amin'ny parkina ny CCI Ivato miaraka amin'ny mpanakanto toy ny Maleo, Samuel, Lolo sy ny tariny ary ny Maroavy. Hiavaka ny seho an-tsehatra izay ho tanterahina amin'ny ity andiany faharoa ity ary ny fanazavana. Rehefa amin'izay dia misy obolana malagasy hoe tanin'andro rivariva ararotina zany le tanin'andro rivariva. Izay zao le tanin'andro rivariva. Dia ararotina satria ny aina tsy mifamety. So ihany fa misy ny lofoto izay mieritreritra hoe andoha omena lanja ny hira
zay mametraka ny tonkira ho zava-dehibe zay zany ny anay zany ireo zay mpanakanto reto ny anay ny mozika manosika tonkira fa tsy ny tonkira manosika mozika ny zavatra azonay lazaina nareo androany hoe inona ny zavatra itsangany tena ngeza be izao tongava fotsiny satria ny sono mbola tsara no tamin'ny herintaona lumière mbola tsara na tamin'ny herintaona ny fandaminana ny parkina sy ny namany sy ny fandaminana ny rehetrarehetra mbola tsara no tamin'ny herintaona. Ankoatran'ny sehoan-tsehatra, isy ihany koa ny kilalao sy ny fiavitolotra fianam-bidy omeny ireo ho ampanoana ofisialy ny hetsika. Isokatra amin'ny folora maraina ny vavahady eny Antoerana ary ny fanazavana. Des concepts izay isataona ary tsy tsaratsony fa deuxième édition zany izy ity. Ny tsara ho fantatra ihany koa dia voa amin'ny folora maraina ny vavahady dia ny olona rehetrarehetra izay tonga ireo tia mitendry gitara, ireo tia vondrovondrona fianakaviana mitendry gitara dia afaka mitendry manomboka amin'ny folora maraina ny vavahady. Afaka mitendry eny am-toerana fa tsy miakatra ny sehatra dia rehefa manomboka ny lanonana manomboka miakatra mpanakanto amin'ny ora sasany dia mijanona avokoa fitendrena gitara rehetrarehetra dia rehefa mandeha ny fotoana io zany tsisy fetra hoe amfiry na amfiry fa miankina amin'izy ireo ihany zany hoe izy feu de corps hitanareo eny misy ny tsakitsaky sy zava-pisotro rehetra zany hoe afaka tonga fotsiny fa mahita zavatra rehetra ilainareo ianareo amin'ireny rehefa tonga eny. Saika efa lany avokoa ny tapakila VIP fa ny tapakila tsotra 8,000 ariary izay sisany ho jifaina eny Antoerana ary ny fanazavana ireo mpikarakara. Iverenantsika vetivety ny tontolo ny fampianarana. Mivoaka tamin'ny fomba ofisialy androany teny Avoloa ireo mpianatra miisa 300 eo anivon'ny Université Estime izay ansalotra ny anarana tsaradia. Misy amin'ireo navita fianarana no hiatrika avy hatrany ny sehatry ny asa mpiatra izay noratoviny nandritra ny taona maro. Ao ihany koa ireo mbola nohy andalina misimisy kokoa ny lalam-piofanany fanampanazavana. Amin'izy ireo zany dia manomboka amin'ny DTS, diplôme de technicien supérieur bac plus 2 catégorie 4 ao amin'ny ministère ny asa sy fonction publique zany. Ni licence professionnelle en informatique et gestion, en informatique, analyste programmeur, catégorie 5, en fonction publique. De orinanzay manomana le master 1, catégorie 6, army fara amin'ny M2, master 2, catégorie 8, de fampianarana zany zareo ao ny leadership, en ny management, en ny développement personnel, ny géopolitique, sy taranja maro miisa enimpolo zany manomboka ary amin'ny première année ka hatramin'ny M2, 5e année. Trangam-piarahamonina no anohizantsika ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Lehilahy iray no matin'ny polisy FIP miisa 3 ny aliny alatsinainy 15 Jolay lasa teo teny Andavamambanjezika rehefa tsy nanaika ny mevola rahetsy ho andreto farany araka ny fijoroana vavolombelona. Efa nametraka fitoriana teny anivo BC Anosy taorian'izay ny fianakaviany maty saingy mbola tsy nivaly zany hatramin'ny androany raha ny fanazavany ireo fianakaviany. Daniela Mino Arso. Ny aliny alatsinainy 15 Jolay lasa teo, lehilahy iray no matin'ny polisin'ny FIP miisa 3 tetsy Andavamambanjezika rehefa tsy nanome vola iray etsy ho an'ireto farany raha ny fijoroana vavolombelona ny olona akaiky azy. Ireo polisy voatonona ireo izay efa naray 5,7 ariary tamin'ity lehilahy ity, saingy izao tsy namelana izy ireo izao raha tsy namony iainy ity farany. Le fatiko moa tonga lota tatranay. Dia rehefa eo izy anakoroa nanaraka avany hoeaka an'le vatiko andeha hianjy faty. Dia ozy izy teny le vato eo kaloha hianjy sakafo. Kaloha noho izy teny masaka ny sakafonay hariva dia miara-mandeha daholo tsika. Dia nanoko tiako atako zareo andeha hitady revy any ivelany any. Dia zareo mivoaka tany ity dia sakanan'le polisy teo zareo. Dia nitaritarisin'le polisy taty. Dia le anankiray to dia nitsofoka tatatranonay.
dia izy anankiroa nitsoky teto an-tokotany. Dia ilay polisy anankiray nanaraka an'ilay anankiray nitsofoka tao an-tranonay. Izy izy tenin'ilay polisy miantso anazy hoe dia tafo volo izay ozy izy teniny. Dia niteny izy hoe zara sefo tsy manam-bola. Dia nitakany tamin'ilay vodina kirarony aloha ny teo amin'ny firifany. Dia ozy izy teny miantso an'ilay polisy hoe marary be raha sefo ny lohako sady fanina be ka raha ozy izy teny be saina be sady be famaliana be ozy izy teny. Dia aza atao an'izany hoe sefo izy fa marary be mihitsy ny lohako ilay nidakanao tefaoka aloha za monja torokely. Dia tsy nirarahiny ihany iny fa vao mainty darofany tamiko fafa ny lohany dia viveo nitsahany. Dia mbola natsiaritsiaro aloha ilay olona. Dia izy tsy maintsy mitady vola elisana ozy izy teny ray etsy aby. Dia izy teny ka za sefo ozy izy teny tsy mahita mihitsy sady tsy izy mihitsy ny aty amiko ozy izy. Dia iny amin'izay namerana an'ilay raha sefo anazy nitrahany. Dia vao hitsaka mafy ny teo amin'ny kibony teo iny dia izay no tena nahafaty anazy. Taorian'izay nametraka fitoriana teny anivon'ny IBC Anofy sy Avetrany ny fianakavian'ilay lehilahy maty novonoan'ny polisy io saingy tsy nisy tohina hatreto ny fitoriana napetraka ireto farany. Tranga izay mampanany amin'ny mety ho fomba fiasan'ny fanjakana manoloana ny fitohizany ity raharaha ity. Zaza tena nampalahelo ana tamin'io dia izany tenen'ilay polisy tamin'io andro io hoe mifona ozy ny teny nampanatsony zareo mihitsy hoe mifona ozy ny teny fa tsy napozinay hoe afaty anazy le daka nanaovanay anazy. Nampalahelo ana tamin'io dia hoe fa maninona matinareo ve ilay olona dia vao isy fifonana fa nga izy ty ho aina koa na aina alika ka atao an'izany zavatra izany fa tena mampizatsena mahontsa ny zavatra nataon'ireo polisy ireo ary ny tena zavatra tena angatahako amin'ilay fandrakana zany amin'izao fotoana izao mba hijery kokoa ny raharaha satria raha hitako fahitana ny raharaha io zany dia tady hitarazoko be satria problème amin'ny dia izao samy polisy zareo dia hifampiaro fa nanomboka tamin'ny latsinainy ilay raharaha mbola tsy voalevina ny razana tompoko dia efa nametsaka fitoriana izay tao amin'ny BC tamin'ny zoma zay dia natao aketo amin'ny BC efa natao aketo daholo zay rehetrarehetr'ireo zay rehetrarehetr'ireo miaraka tamin'ny mponina teto amin'ity tanàna ity zany ziska zao zany le riza miandro valiteniny avao ato amin'ny BC zay hoe aiza hoaiza le raharaha. Andrasana hatreto ny fandraisana andraikitra ireo tompon'andraikitra mahefa mikasika ity raharaha von'olona izay nataona polisy ny fipatetsy andavamamba anjesika ity. Raha ny zava-misy aloha hatreto very fanambola velona manoloana ny fanararotam-pahefana toy ny rompitandro filaminana sasany na koa maroany ny malagasy amin'izao fotoana. Tranga izay tokony jereny ireo tompon'andraikitra ambony raha ny fitarainana trany. Lafomba vao hafa voafonja misa 520 no natao famorana fahobe tao amin'ny fonjabe ny Toliara. Etsika izay no karakarainy fikambanana ainga-aidsa rehefa nahazo fahazon-dalina avy amin'ny médecin inspecteur tao an-toerana sy ny tompon'andraikitry ny fonjakolo Toliara. Nahazo famorana maimaim-pona ny voafonja miisa 520 teto amin'ny fonjan'ny Toliara. Mandidina ny 20 hatramin'ny 570 taona no nahazo izany famorana izany androany raha ny fanazavana. Ny nombre zareo zany 520 hatreo amin'ny 20 taona mahery izy ireo anelanelany 20 taona ka hatramin'ny 570 taona zany no natao famorana androany. Ny antony nahay hoe 20 taona miakatra amin'ny izay vao foranany zareo zany tena iny aloha zany dia hoe safidindreo manokana fa tsy hoe avy andrava ao anatin'ilay voafonja majeur zany izy ireo fa tsy tany amin'ny mineur fa ireo majeur zany no nagataka tamin'izay famorana izay. Manoloana izany dia tsy ireo ihany no voafonja tsy voafora saingy ireo no nangataka ny mba hatao izany raha ny fanazavana hatrany. Zahay association ainga-aide moa dia manana objectif maro amin'ny fandraisana tanana ireo izay voafonja. Ao anatin'ny objectif anahitsy zany manelanelana amin'ny kasika ny fahasalaman'ireo voafonja zany anak'izay. Dia nandritra ny fotoana fanaovana fitiliana tato voafonja zany dia maro ireo voafonja no magataka sy mitaraina taminay association ainga-aide hoe mba hatao mampikorana zany ao anatin'izay. Dia izay moa nanaovana ity hetsika andro ity hatreto aloha zany dia mbola maro ny araky ny information renay zany mbola maro tsy voafora fa ireo 520 ireo no nanana hetaheta hatao dia ireo zany raisinay androany.
izao etsika izao dia nokarakarainy fikambanana anga ed rehefa nahazo fahazon-dalana avy amin'ny médecin inspecteur eto an-toerana sy ny tompon'andraikitra ao amin'ny fonjany Toliara izy ireo. Raha isan'ny fiantso ny didipotra ny hoe fora zaza raha ho an'ny lehibe zany izy mety hoe fora be ve na izany na zany arahaba ririnina ry izy 520 miralao anatin'izay izay ihany koa no hoentina manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity mbola maro ny fandarina hoentina aminao izay anasananao hatrany tsy hisaraka amin'ny fahitalavitra kolo veloma mandrapitafy indray ary tombo kilasy tombovavy. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.